Anao zay ny amin'ny fotoana rehetra mbola omenao ny amin'ny tombonandro, tombo-piainana. Midika fa vaovao aminay tokoa ny famindramponao ary tianao zay hiavao amin'ny fisainanay, hiavao ihany koa amin'ny fihevitra, amin'ny fijoroana, amin'ny fitsanganana, amin'ny fahasahiana mba hiombona sy hijoro tokoa, hiombona aminao ary hijoro tokoa, hiaina andeha araka ny sitraponao. Tahion tsirairay avy amina fahatsapatena ao anatin'ny teny manomboka amiko zany Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy mba hirosonay amin'ny fifehezan-tena ihany koa, mba hijoroanay marina sy andehananay amin'ny sitraponao. Dotanteraka tokoa ane zany, miaraka amin'ny fanampiany fanainao masina, voninahitry ny anaranao amin'ny anara mairin'i Jesosy. Amen. Isaia toko fa 7:9. Isaia toko fa 7:9. Ampahirizana antsika vetivety ao anatin'izao sekolony famana olana. Isika aloha ny vahana voalohany dia mivaha ho azy ny zavatra rehetra. Vahana voalohany ao amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mety misy ny olana, mety misy ny zavatra triana, mety maina amin'ny anaran'i Jesosy. Maina ny ahatra, malazo ny voniny. Fa ny tenin'Andriamanitra tsika dia ahitra mandrakizay. Manoloana ny zavatra rehetra izay mety malazo sy mety hofoana. Ny tany zao rehetra zao izy holevina fa ny tenin'Andriamanitra tsy holevina mandrakizay. Dia manana ny tenin'Andriamanitra tsika izay andry izay maharitra mandrakizay. Andriamanitra, Jesosy, ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra. Dia Jesosy Kristy izay ahitra mandrakizay afaka nifikirantsika mihoatra noho ny zavatra rehetra. Mety maina ny ahitra, mety malazo ny voniny, maro ny zavatra mety olana mitranga, fa ny olana vahana dia ny fahafahantsika mitoetra sy mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra mba hanana an'izay fiainana izay ahafahantsika miatrika sy mihoatra noho izay fahalazona mety misy sy fahamainana mety tsapa. Mety tsapa fotsiny zany, mety mandalo fotsiny, fa mino aho fa hifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ary ao anatin'izany teny zany ilay fahazavana sy lalana ahafahantsika mandeha mandroso tsy amin'ny ihany natahotra fa mahatoky ny fitantanan'Andriamanitra. Amen. Ao amin'ny Jakoba toko 1:5. Toy an'izay. Toy an'izay ihany ahafahantsika mandroso hatrany. Tsisy hoe tsy manana safidy hafintsika amin'ny mevahana ny momba antsika, fa tsy maintsy manome vahana ny teny eo amin'ny fiainantsika. Jakoba toko 1:5. Maneho ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, tsy fahendren'ny olona, tsy fahendreny izay mety ho expérience na traikefa nanantsika teo amin'ny fiainana. Arabasoa, arabatsara raha ohatra hoe traikefa ny ainanao niaraka tamin'ny tompo hatramin'izay ka hatramin'izao, dia afaky ny mampiditra anao sy mitondra anao amin'ny fiainana hafa noho izay mety hoe fanananao traikefanao manokana, tsisy idiran'Andriamanitra na izay mety ho fihevitra hoe zany anatra an'izao, za namaky an'izao boky izao, za inona koa izay mety fahendrena. Andrandraina eto amin'ity tany ity dia tsisy mihoatra
noho ny fahendrena Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra ny tena fahendrena. Raha tsy manana antsika, raha mahatsapitsika hoe tsy manana, ary izay tokoa tsy manana antsika fa Andriamanitra ny zavatra rehetra eo amintsika, ary Andriamanitra ny fahendrena sy ny fahamarinana faratapony, dia aokitsika angataka amin'Andriamanitra. Ary izay ny antom-pisitsika sy ny andehanantsika sekoly isan'andro, satria izy ny fahendrena ary izy no fahamarinana faratapony. Ka raha mangataka tsika ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jakoba 1:5 dia manome malalaka izy ho an'izay mangataka aminy, sady mangataka araka ny sitrapony. Fa izy manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia omena azy zany. Amen. Manana fahendrena ianao indray androany ao amin'Andriamanitra, etrehanao ny tontolo andro, himpanjinanao azy mandritra nyity tontolo andro ity, mba hahafahanao tena hoe mifantoka, hahafahanao tena manana fiombonana maharitra, ary izay le hoe tsy sarisary fiombonana na endrikendrika fiombonana, fa tena hoe fiombonana mipaka lalitra nepo tsika tsirairay avy. Izay nona sy mangetaheta no vokisana. Misy ny tenin'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay, ary izay ny fikirantsika, ary misy ny fahendrena izay tovozitsika ao amin'Andriamanitra ahafahantsika miatrika an'izay mety ho maina sy malazo. Tsy ahoantsika izany, fa ny olonantsika dia ny hoe tafatoetra marina amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra ve. Izany fiombonana dia hoe manome vahana an'Andriamanitra amin'ny fiainana sy amin'ny fiatrehana ny fiainana, ka mampanjaka ny sitrapony ao amintsika sy eo amintsika. Amen. Rehefa izay dia hiditra tsika amin'ny hoe fanantenana, fiandrasana sy faharetana, na hoe espérance, patience, persévérance. Satria raha ny fiainantsika, raha ny fihazakazantsika amin'ny fiainana kristianina, na tanora zokiny na tanora lehibehibe, dia mino fa voafaritra ao anatin'izay tokotelo mahamasana andro izay. Ny fiavian'i Jesosy tsy haintsika. Raha fantatritsika ny fiaviany dia mora ho antsika, ataoko hoe mora ho antsika ny miomana sy mamaritra, tsy hoe mamaritra fa mampanaiky ny fiainantsika ho amin'izay fahafantarantsika ny fiavian'i Kristy izay. Dia ao moa mety hoe za tsy mety ataoko daholo izay zavatra rehetra mahafinaritra anahy amin'ity fiainan'izao tontolo izao ity, dia amin'ilay fotoana anankiray andrasako tonga dia eto aho zao tonga dia, fa tsy nataon'i Jesosy an'izay ilay, tsy nataon'Andriamanitra. Tsisy mahafantatra izay andro hiaviana ozy izy, tsisy mahafantatra na izy ary na Jesosy ary tsy mahalala hoe oviana ny miverina. Dia izay mahatonga antsika hoe mila misy ny fanantenana, misy ny fiandrasana, ary misy ny faharetana. Satria raha fantatritsika hoe oviana izy no avy, tsy tafatoetra intsony izay zavatra anankitelo izay. Ary izay nefa mamaritra ny fiaina sy fihazakazahan'ny zanak'Andriamanitra, ny kristianina. Raha ohatra ka hiverintsika fohifohy, dia ny fanantenana fametrahantsika ny fahatokitsika, izay le hoe ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay marina, ary efa itsika fa hoe izay lazain'Andriamanitra dia tanteraka, tsy maintsy ho tanteraka. Ny fanantenana dia fahatokiana ny tenin'Andriamanitra izay tsy maintsy hitranga. Mety tsy fantatritsika hoe oviana, fa manantenitsika hoe misy teny fahamarinana, ilay teny maharitra mandrakizay dia Andriamanitra, ary manana ny fihevitra izy, manana ny planina izy. Dia ny fahatokitsika n'izay teny izay, izay nambaran'izay ao anatin'ny fihazakazahantsika, fa tsy maintsy hitranga izay nolazainy. Amen. Satria koa mahatoky Andriamanitra izy mahatoky izy, ary izay ambarany
dia tanteraka avokoa. Romanina toko 5:5. Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra. Ka raha misy miteny anareo hoe ny fanantenana mampiaina ny dia tsy maninona zany. L'espoir fait vivre les imbéciles hozy izy ny fiteny. Tsy maninona imbécile ao mitompitsika. Imbécile ao mitompitsika manaiky mitondra ny fanetretenantsika ao amin'Andriamanitra fa tsy mahefa na inona na inona. Raha tsapanao zay dia angatao zay fahendren'izay ao anatinao. Hoe tena tsy mahatsapa an'izany, tsy mahatsapa an'izany hoe tsy mahavita ininona zany raha tsy eo ianao Andriamanitra dia angatao amin'Andriamanitra zay fa zay ny fahamarinana. Tsy afaka nisaraka amin'Andriamanitra tsika raha manatanteraka sy miatrika ny fiazakazahantsika sy ny fiainam-panahintsika ary ny fiombonantsika ao amin'Andriamanitra. Tsy vitany hoe heritsaina be. Raha heritsaina be dia afaka ny ova, afaka ny misy fotoana ianao mety ho latsaka dia any. Fa ao amin'Andriamanitra. Satria ny fanahy masina izay nomenantsika, nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Fitiavan'Andriamanitra mampitoetra ny fanantenantsika ao amin'Andriamanitra noho ny amin'ny teny fahamarinany. Romanina toko 5:7. Ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo ao anatin'ny fanantenana, amin'ny fiandrasana amin'ny fanantenana, ameno anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Fanantenantsika mitoetra ao amin'ny fahatanterahany teny zay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Mety manantena zavatra tsika. Aoka tsy anantena zavatra nefany. Mety manantena olona tsika. Impiripiry moa ohatra ny hoe misy misongage ny olona anankiray, manoloana na fahoriana misy amina ankonana anankiray ohatra. Dia misongage izy na hoe miteny tompona andraikitra manome milaza amin'le ankonina ohatra hoe zavatra nisy kamboty ray le ankonana eo ny zaza dia tonga ny olona anankiray hoe entin'ny fitserana sy ny alahelo sy ny mety fitiavana tsy maninona dia hoe ao fa etoako ny zanakao anankiray mandra-pavita amin'ny fianarana, mandeha ny fiainana, mandeha ny fotoana, tsy fantatra izay zava-misy, tsy arak'izay ny zavatra iainana, tsy afaka ny atanteraka sy hoe afaka mamatsy sy mitaiza le zaza le olona dia ohatr'izay le olona tsy mametraka ny fanantenana. Raha ohatra ka nametraka ny fanantenana tamin'le olona le reny dia mety namoy fo sy kivy tanteraka fa soa fatao amin'Andriamanitra nanakina ny fony. Dia inona tokoa manana ny planina zay le hoe manateran'Andriamanitra hatanteraka ny teny fahamarinany dia tafavoaka vita amin'ny fianaran'le zaza na tsy teo ary ilay olona zay hoe nisongage na hoe niloka hiantoka an'le zaza. Dia eo le fanantenantsika ary zay no mampiaina sy mampiodina ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Manantena satria mahatoky ilay Andriamanitra zay hianterantsika. Hébreux toko 10:17. Aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozongozonany fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Amen. Fiandrasana, fahafahantsika miatrika ny zavatra antenaitsika. Izany hoe fahatanteran'ilay teny fikasana. Mety tsy haitsika hoe oviana, mety ho fotoana fohy nisy ilay toeran'ny fanantenana manomboka manantena ianao. Dia mety fotoana fohy dia tanteraka ny teny fikasana eo aminao nefa misy teny fikasana be deaibe ny anjara voateny sy ny hiafaranao. Fa ity aloha dia tena tsy fantatra hoe oviantsika no hiakatra, oviany Jesosy no avy.
fa fandrosoantsika mety hoe fanantenana amina teny fikasana tanteraka amin'ny fiainanao be dia be, dia mikolokolo atsika sy mitahiry atsika mba ho amin'ny fiandrasana an'izay mandrakizay fiavian' Jesosy zay. Miaraka amin'ny fanantenana dia misy an'izay fiandrasan'izay. Ataoko hoe mety ho ray segondra, valony vavaka sandratra ao, mety ray minitra, mety ndray andro, mety ho ray volana, herintaona. Zay zao misy teny fikasan'izay efa elaela ihany zay. Fa raha tsy miankina amin'Andriamanitra ianao na miankina amin'ny Tompo amin'izay dia kivy ambony ihany na kivy ambany ihany. Fa miaraka amin'i Jesosy sika tsy kivy, fa tafatoetra amin'ny fanantenana amin'Andriamanitra. Amen. Fiandrasana fahafahatsika miatrika ampilaminana izay teny fikasan'izay ao anatin'ny fanantenana. Mety satria mety tsy araka izay antenainao, tsy araka izay andrasanao, fa mandeha eny ny fotoana dia miandry ianao, fa miandry miaraka amin'Andriamanitra ianao. Amen. Jereko ty Jakoba toko 5 ty Jakoba toko 5 andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra, efa renareo ny faharetan'i Joba rehefa hitanareo ny farany nataon'ny Tompo taminy, fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindram-po. Joba tao anatin'ny fiandrasany ary Joba tena ohatra azo tsapaitanana sy mivaingana ny amin'izay fanantenana, ny amin'izay faharetana. Ataoko hoe fiandrasana satria patience moa izany amin'ny teny frantsay. Fiandrasanao an'izay fahatanterahany teny zay. Fa tao anatin'izay Joba tsy mba nametsiny an'Andriamanitra, na dia moara ary na dia maina aza ny ahitra, misy ny miteniteny akavana na misy ny mandatsa avy ao ambony, misy ny miteniteny foana avy eo aloha avy ao afara, fa tsy nampiova ny Joba noho ny fifikirany tamin'Andriamanitra. Ary ny farany ara dia hoe tena nampandroso any Joba tao amin'ny fahafantarana sy fahalalana an'Andriamanitra ny zavatra niainany rehefa tena hoe nifikitra izy. Mety misy ny fandalovana, mety misy ny fahoriana, mety misy ny zavatra tsy araky ny fieritreretana. Raha ny fihevitra nge dia tena hoe mandeha zoli ty fiainany ty, hoe tsy sinininy zany kanefa ny fiainana tsy natao tahaka izay. Na zay everintsika fa hoe manana ny ampy rehetra ary, fa ao anatiny ao tsy maintsy misy indro kely na teboka kely na fantsika kely na, fa tsy milamina arak'izay fihevitsika izay io fiainan'io, fa ny fifikirantsika amin'ilay teny maharitra mandrakizay, izay ihany no antoka ahafahantsika mijoro sy mandeha am-pahatokiana, milamina tsara, mitsahatra tsara, mandroso miaraka amin'io fiainan'io. Nanatentsika dia niandritsika dia ao anatin'le fiandrasana misy ny faharetana, satria araky ny teny teo hoe maro ny zavatra mandalo sy lalovana, maro ny zavatra misy. Eny amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana fa tsaroa fa Jesosy efa nandresy azy ireny. Ny fiaretana dia ny fanananao hery, fahafahanao mifikitra mafy amin'Andriamanitra, tsy hiaisotra. Zay le mahatonga ny hoe mandeha contre courant raha ny olona rehetra ohatra hoe mihevitra fa le ty lalany ty no mety, dia mandeha amin'iny daholo ny olona rehetra, nefa ianao mahatsapa hoe noho ny tenin'Andriamanitra, noho ny fahalalanao hoe mifanohitra amin'izay mety. Zay le hoe contre courant. Dia izay tsy vitany hoe
mahafantatra an'izay fotsiny fa miatrika an'izay ianao, miatrika an'izay ianao, mandeha amin'ny lalana mifanohitra amin'izay mety heverin'ny olona fa izy nefa lalana lehanao ny fahamarinana satria miaraka amin'Andriamanitra anao ary mandre ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra dia mijoro miaraka amin'izay ary tsy mijanona fotsiny hoe ny olona mandeha any dia ianao hijanona fa ianao koa tsy maintsy mandroso fa raha mijanona ianao mety voatosika ary raha mandroso koa ianao mila hery mila tanjaka tsy amikery tsy ampatanjahanao nefa fa amin'ny herin'ny fanahy ahafahanao mandroso mifanohitra amin'izay mety heverin'ny olona fa tsy heverin'ny olona fa marina sy mety. Mandra-pahatonga anao amin'ilay tanjona, mandra-pahatonga mifahatanteran'ilay teny fikasana ho anao. Mety misy olona teny io ndray tsy mety raha tsy miresaka kely atsy amin'ny debat dia tsy maintsy manome an'izao satria mbola be dia be no voakasika io dia tsy maintsy manome kely atsy manome kely aroa manome kely mety izay ohatra matavavoaka. Misy mpiara-miasa izay moa ny teny hoe zao rangaza mirara fahamarinana tsony izany fa tonga dia tsy maintsy aniny eo, tsy maintsy zao foana eo, tsy maintsy mitsolotra kely ary sy ny ohatry ary dia nefa tsy izay fa mila miaritra sy matanjaka ary tena hoe fikitra mafy ianao ao anatin'izay. Sofa teo Jesosy, teneny hoe sofa teo Jesosy hoe. Matthieu 4:20 andininy 17. Matthieu 4:20 andininy 17 amin'ny anaran'i Jesosy fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Amen. Raha fitinina fohifohy izay rehetra izay ny fanantenantsika dia fahatsapantsika fa miasa Andriamanitra ary mahatoky izy. Ny fiandrasanao miandry ampahatokiana sy ampilaminana ampitsarana ny tena marina miaraka amin'Andriamanitra ary ny faharetanao dia ianao miteny fa manohy mandroso ianao hatramin'ny farany ninninona zava-misy ninninona zavatra lalovana dia tsy maintsy tonga amin'izay tenenin'Andriamanitra izay. Ndaontsika hivavaka. Ireo ny tokotelo mahamasan'andro ho antsika kristianina reto telo reto no mitoetra fa marina izany fa fitiavana ny lehibe indrindra satria raha tsy ao anatin'ny fitiavantsika tsy afaky ny anantena. Fitiavana an'Andriamanitra tsy afaky ny anantena. Raha tsy manam-pitiavantsika an'Andriamanitra tsy afaky ny iandry. Ohatran'inona moa rehefa le mbola mpifamofo sy tia tamin'ny voalohany no an'izay efa niainan'izay fa tena maharitra maharitra tsika sady mahandry tsika nahazo fanampinanarana mahandry ilay maharitra. Alléluia. Persévérance maharitra. Asandrato ny vavaka ao. Aoka ny herin'Andriamanitra sy ny herin'ny fanahy masina anampy atsika mandraka hariva mba ho feno ho tafatoetra ny fanantenanao, ho tanteraka ny fiandrasanao ary ny faharetanao dia fitafinao miaraka amin'ny hery izay omen'Andriamanitra. Makasitraka indrindra raha eo misaotra fa ao anatin'ny fiandrasana ny fiverenanao dia ampaherezinao izahay fa tsy foana ny fanantenanay mbola tafatoetra ao aminao sy mifikitra aminao zahay. Ny fiandrasanay dia ao anatin'ny fitsarana, ao anatin'ny filaminana, ny fahatokinanao ary ny faharetanay ihany koa dia miaraka aminao. Ny fen'izany rehetra izany dia ny fiombonanay mandraka hariva aminao no miantoka ny fahatanteran'izany eo amin'ny fiainanay. Manarak'izay Andriamanitra miaraka amin'ny fanampiany fanahinao masina sy ny herinao mba tsisy asakana na tsisy tsy trangan'ny zavatra ka mpialanay amin'ny fiombonana aminao amin'ny fotoana rehetra satria izany tokoa no miantoka ny zavatra rehetra. Ny fahafahanay
mampiaina anao eo aminay dia ny fahafahanay manome sehatra anao ato anatinay voalohany indrindra mba hiseho ny voninahitra ao amin'ny alalanay tsirairay avy ary androso ao anatin'izany zahay ampitsarana sy amin'ny fahatokiana tanteraka miazona sy mifikitra aminao azonina ny famonjena satria ianao ilay mpamonjy mba ho tanteraka toko ny teny fikasanao eo amin'ny tsirairay avy ary rehefa tonga izay andro izay ny fiavianao tompo ahakanao ahakanenao dia tsisy ho tavela izay tsirairay avy reto ny hery avy aminao ny tanjaka avy aminao ny fahasalamana avy aminao ampio izay fanahy masina mba hibanjina anao mandraka hariva amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra amin'izay rehetra iainanay sy lalovanay fa izany miantoka ny fahavelomana sy ilay fiainana be dehibe avy aminao voninahitry ny anaranao dia misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ataontsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra andraisantsika indray ny mpanompon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra manaraka. Alléluia. Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy. Tombontsoa lehibe ny ahafahana mijoro eto amin'izao pilipitra izao. Teneniko anareo fa tena tsy mora. Alléluia. Tsy mora vao tena tafiakatra eto amin'izao fa tena sakatsaka ny isan-karazany ataony devoleny amin'ny lalana. Dia tsika mbola no hivavaka hatrany hifantoko amin'ny tenin'Andriamanitra izay afatra apetrany hoentina indray amin'ity andro anio ity. Alléluia. Ray masina tsara indrindra mankasitraka anao hatrany Jehovah Tompo, ray masina tsara indrindra saotra anao satria tena hoe menao fahafahana indray amin'ity andro anio ity afaka hitondra ny teninao afaka hizarana izany indray amin'ny tsirairay avy izay tonga eto androany. Tompo izay olona rehetra tianao andrean'izany mesazy izany androany aoka rehan'izany izy amin'ny anaran'i Jesosy ary aoka ho voakasika amin'izany izy ary androany Tompo manaiky indray hitondra ny teninao manaiky indray tsy izay tiako no teneny eto Jesosy no teneniko fa izay ampitondrainao fanahy masinao fenohy anao izay tsirairay avy milanao zay mila ny herinao zay tsy mahavita tsy mahefa na inona iny zay raha tsy miaraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana izany vavaka izany. Alléluia. Amen. Mahazo toerana tompoko. Sekoly mamaolana tsika androany. Message kely asian'i Jesosy entiko izy ity satria anisany tena hoe nantsiny anahy ary tiako ihany koa zarainao atsika tonga eto androany mba anisany anovantsika tsirairay avy. Alléluia. Ny olana matetika misy dia tena hoe indraindray avy amin'Andriamanitra ataony misy olana amin'ny fiainantsika senao satria maninona tia ny iovintsika. Amen. Misy zavatra tsy tiany ataontsika intsony dia mety hoe misy olana misy hoe fanitsiana. Amen. Misy hoe fananarana. Alléluia. Fa misy ihany koa ny olana tena hoe tsika mihitsy mampiditra azy. Mino an'izany ve ianao? Misy mihitsy izany. Isika dia tempolin'Andriamanitra. Amen. Fantatritsika tsara izany tempolin'Andriamanitra tsika. Ary ny tempoly izany dia misy varavarana. Amen. Varavarana ara-panandry resahantsika eto. Ary io varavarana io dia rehefa sokafantsika io dia afaka ny apiditra olana eo amin'ny fiainantsika. Ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:17 dia milaza an'izao hoe ozy izy ten'Andriamanitra hoe tsy laza zavatra maro intsony aho ozy izy fa avy ny andrian'izao tontolo izao nefa tsy manana inona ato amiko izy. Amen. Fantatrao ve fa efa eto izao ny andrian'izao tontolo izao izany ary io andrian'izao tontolo izao io nitady hiditra ao anatintsika senao mba haninona hitondra olana. Amen. Hitondra olana. Inona no entiny? Hitondra tebiteby izy, hitondra tahotra izy, hitondra olana maro isan-karazany izy rehefa manaiky ianao ny hidirany ao anatinao. Amen. Inavy ireo varavarana ara-panarana ao anatintsika dia reto ny maso, ny vava, ny sofina, ny tanana, ny tongotra. Amen.
amen. Endry be tsika tsy mahiny amaina anareo tiako mba tena hoe maharaka tsara ve tsika. Alleloia, alleloia. Miankina amin'ny zavatra ampidiritsika, miankina amin'ny zavatra enontsika, miankina amin'ny zavatra jerentsika ny idiran'izany olona izany eo amin'ny fiainantsika. Amen. Indraindray amevantsika, amevan'ny olona indrindrindrindra moa tena hoe mbola mampalahelo hoe misy kristianina, indraindray mbola ianao hoe manamaivana. Tsika indraindray rehefa hoe mivavaka dia be dia be amin'izay hoe tsy mahazo manao an'izao, tsy mahazo mianira an'izao tontolo izao intsony, tsy mahazo misy zavatra zany tena hoe tokony tandremana betsaka. Tsy haiko hoe azon'ny olona ve ilay izy hoe maninona ny tena tokony ho tandremana. Indraindray mihitsy tena hoe amaivan'ny olona ilay izy, raha vao amaivanina ilay izy dia tsy azonao zany hoe maninona ny tokony ho tandremana. Tokony ho tandremana ilay izy satria maninona ireo ilay anisany le varavarana apiditra an'ilay olana eo amin'ny fiainanao. Ary rehefa tonga ny olana dia lasa indraindray hoe fa nanina ary izao olana izao no tonga eo amin'ny fiainako, fa ahoana raha tena hoe maninona mbola efa mivavaka, maninona mbola misy an'izao ihany. Satria tsy fantatry ilay olona hoe nisy zavatra nampidirana, nisy varavarana sokafany tao nidiran'ilay olana teo amin'ny fiainany. Amen. Ao amin'ny Efesianina 4:7-7 dia fantatsika tsara miteny hoe aza manome toerana ho an'ny devoly sisa ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe misy toerana ao, na io toerana io idiran'ny devoly, na io toerana io idiran'i Jesosy. Amen. Tsy afaka hoe samy ao izy, fa raha ihany no mibaiko dia izay betsaka, izay tena tafiditra mahazo toerana lalina ampidirinao anatinao ao. Amen. Rehefa ny devoliny ao dia mazava ho azy. Mazava ho azy. Alleloia. Hitondra zavatra betsaka, tsy araka olana, hitondra aretina izy, hitondra misy jorana vavolombely ity tena hoe zaraiko anareo. Indray andro ahako ny tena hoe nanao fananiana tamin'izay satria fantatro tsara hoe zavatra tsy tokony ho jereko fa nijereko ilay izy. Izay tsika indraindray manao an'izay ohatra ny hoe tsy maninona hoe zavatra kely vetivety io koa ve avy eo ohatra ny hoe amaivanina ilay izy. Azontsika dia nijery an'ilay izy dia tena hoe vita ilay izy dia inona zavatra niseho, tsy ny andro elabe akory, 2 andro tao aoriana nijereko ny zavatra tsy tokony ho jereko, tonga ny olana ary tena mividiko lafo izany olana izany. Amen. Satria zavatra tsy nieritreretiko mihitsy tao amin'ny fiangonana izany tompona andraikitra moa tao anatin'izany dia misy tabla. Io tabla io dia mipetraka ao foana ary tsisy mikitikitika io, tsisy mangalatra izany, fa izay ny farany tao tamin'izay. Dia tena hoe ohatra mivarim-bariana koa ianao dia tonga dia lasa dia ohatra ny efa mandeha mahazatra izany hoe tsisy olana, tsisy problème izany, fa inona tamin'io andro io tena nisy ny olana satria nampidiriko mihitsy ilay olana. Amen. Nisy nangalatra ilay tabla ary tsy te halala ilay tompotrano fa nareo izy ny farany tao, tsy afaka nanao naninana inona ianao fa tsy maintsy nanaiky ary nividiana lafo ilay olana. Amen. Tiako tenenanao androany tena hoe manapa-hevitra, aza manokatra varavarana idiran'ny olona eo amin'ny fiainanao, aza manokatra varavarana idiran'ny devoly eo amin'ny fiainanao. Amen. Misy ihany koa reny hira ianotsika ireny, le tononkira itsika dia hoe natao hijery an'Andriamanitra. Amen. Amin'ny alalan'ny inona? Amin'ny alalan'ny hira indrindrindrindra. Dia raha ireny hira n'izao tontolo izao ireny, le tononkira misy tompony daholo ireny. Dia raha hira anompo ianao dia manaiky ianao izany, manaiky an'iny hira irainao iny, manaiky an'ny tompony iny hira iny. Ary amin'izao fotoana izao ny zavatra anisany tena hoe ataon'ny devoly any ambadiky ireny hira ireny misy message. Azonareo? Misy message ireny. Misy olona moa tena hoe kasihan'ny fanahy masina ataony maheno an'izany. Rehefa tena asorina feo-kira rehetra, asorina feon'ilay olona dia misy feo ao. Misy feo amin'ny teny mibaiko ohatrany hoe tiavan'ny devoly, tiavan'ny satana, tiavan'ny Lucifer, manaova ratsy. Misy message ao ambadiky ireny. Azontsika dia rehefa mihaino an'ireny tsika dia mampiditra, manokatra ny varavaran'ny sofintsika. Ary tena hoe miditra ao anatin'ny saintsika ilay izy dia mamboly zavatra ao anatinao ao iny. Lasa ohatrany hoe rehefa mahazo toeranao izy
rehefa mihainao ilay hira foana ianao dia i message iny miraikitra ao anatin'ny subconscience anao ao, ary raha tsy teanao an'izy ho azy areo dia lasa ho ataonao ho azy ilay izy. Amen. Azotsika zany ny olana hoe zany ny antony hoe tsy tokony atao ilay izy. Amen. Mampalahelo satria nandeha fanasana indray andro, mpanompon'Andriamanitra, mahita mpanompon'Andriamanitra maro raha tena hoe misy pasteur tao anatin'izany, fa tena hoe mandeha ilay hira, tena mandihy ilay mandihy, tena hoe mpano kristianina maro mandihy ao anatin'ilay izy. Dia ozy tena tsy takatry ilay olona marina, tsy azon'ilay olona. Ringana ny olona tsy fisian'ny fahalalana ozy izy ny tenin'Andriamanitra, tsy ampy fahatakarana. Amen. Ary tena hoe mbola misy ny olona kristiana efa mbola tena manafangaro, mihaino aniran'izao tontolo izao, mihaino mbola mandihy ao anatin'ny Amen. Mandihy ao anatin'ny iran'izao tontolo izao. Andraona tena te hitodika, tena mangataka aminao, tapoha ny hevitra sisa ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe tsy fantatritsika izay havian'i Jesosy, sao dia variantsika ao anatin'izany. Amen. Ary ny tena hoe mahatonga ny anisany, mahatonga ny fahazaran-dratsy ihany koa dia izao, ilay fanamevanana an'ilay izy. Indraindray hitanareo ilay tia handrakandrana, ny olona anankiray rehefa ohatrany hoe tante izy, ohatrany hoe misy ny toaka izao, dia misy ny mampirisika, mba andramy kely fotsiny, hitanao hoe tsara sa ratsy, dia manandrana kely, manamevana an'ilay izy. Dia ny fanandramana kely iny tafiditra tsikelikely, ary rehefa mahazo vahana, mahazo toerana betsaka ao anatin'ilay olona anankiray nanandrana iny, sarotra amin'izay manala an'iny avy eo. Izay mahatonga ilay olona tsy afaka ao anatin'ny toaka, tsy afaka ao anatin'ny sigara, tsy afaka ao anatin'ny fahazaran-dratsiny. Amen. Satria maninona? Nahazo toerana, lasa nahazo tompo ao anatin'ny tempolinao ilay izy. Amen. Androany mitodika antsika tsirairay avy, tena sao dia misy varavarana mbola misokatra, tsy voahidy idiran'ny satana ao anatinao ao. Amen. Androany tsika tena hoe tiako, tena andiny tena kely ny amin'izay. Aleloia. Mba tsy hisian'ny olana maharitra ao amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny Apokalipsy 7:7 dia misy resaka momba ny lakile. Dao nefa vakitsika vetivety. Haitsika tsara io. Amen. Misy resaka momba ny lakile io, vetivety fotsiny. Izany hoe Apokalipsy 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary soraty amin'ny jelo fiangonan'ny Filadelfia izy izay lazay masina sy marina, izay manana ny falalahidin'i Davida, izay mamoaka tsisy anidy ary manidika tsisy mamoa. Amen. Fantatrao ve misy lakile io varavarana ara-panahintsika io? Aniza ny lakile? Lakile an'i Davida ozy izy. Iza mitazona an'io lakile io? Fantatrao ve? Jesosy mitazona an'io lakile io. Amen. Fa saingy izao efa afaka omeny antsika isinao io lakile io. Aleloia. Zay maninona ozy izy? Zay marina sy masina. Amen. Mila miezaka, tsy marina be tsika fa mila miezaka andeha amin'ny fahamarinana. Amen. Ary mila manamasy tena hatrany hatrany. Amin'izao vaninandro farany izao dia ozy izy mpanompon'Andriamanitra, ozy izy papa izay hoe mitady fiangonana tsisy petipetin'Andriamanitra. Amen. Ndao tsika tena hoe tsy hanisy petipetina zava-poana zara tsisy dikan'izao tontolo izao intsony. Aleloia. Tena hoe rehefa tsy azo atao dia ndao tsy atao, tsy hamono varavarana, tsy hampiditra olana izay mety tsy ho voavahantsika intsony rehefa tafiditra tsikelikely. Ary hitanareo mahafetsy an'ny devoly dia izao, ataony ohatrany hoe tante ianao. Amen. Tante tsika dia mampiditra tsikelikely, ohatran'ny lasa mizatra, lasa misy zavatra ataontsika, fa lasa variantsika, lasa mihena amin'ny fiainam-bavaka avy eo, lasa mihena, lasa ohatra mety tsy dia mazoto ianao mivavaka, ohatra mahita kely irikirika, lasa mivoafatotra tsikelikely ianao. Amen. Mahita an'izany ve ianareo? Tena misy mihitsy izany. Amen. Fa androany tsika tena hoe ndao efa meny Jesosy asianao io lakile io, arezy io lakile io eny ambavatsika io. Aleloia. Eny ambavatsika io afaka nitentsika asianao androany hoe za tsy hanao an'izany intsony, za tsy hijery an'izany intsony. Aleloia.
Ary amin'izao inona zavatra ataon'ny Satana? Efa manao fivoriana izy izy. Ozy izy mpanompony izay entiny any an-danitra any ary tena hoe mahita izay zavatra miprograma ny Satana any. Ataon'ny Satana variana ny olona. Mandeha Facebook isan-karazany. Asiany zavatra manafotoana ao, asiany zavatra mahavariana anao ao. Dia variana ianao hijery an'iny dia hiditra ao ihany koa. Dia ho andoto fo ao. Dia ho variana ao, tena tsy havita hivavaka, tsy havita ninina intsony avy eo. Halleloja. Fa androany tena hoe akatony ny varavarana. Amen. Ao amin'ny Matthieu 7:17-7 lavalava. Haitsika ihany koa efa ndao verenantsika vakina androany. Matthieu 7:17-7 ka hatramin'ny 7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Lozan'izao tontolo izao izy no ny fahatafitoinana. Fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitoinana, nefa lozan'izay olona mahatonga fahatafitoinana. Amen. Koa raha ny tananao na ny tongotrao manafitoananao, tapao izy ka ario ho afaka aminao. Fa tsara ho anao niditra kilemena na mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa sy tongotra roa, nefa arinany amin'ny afo maharitra mandrakizay. Ary raha masonao manafitoana anao, esory ala izy ka ario ho afaka aminao. Fa tsara ho anao ny hiditra toka-maso amin'ny fiainana noho ny manana maso roa, nefa arinany amin'ny elo mirehitra afo. Amen. Raha ireo manelingely. Amen. Ireo ny varavarana hidiran'ny olana eo amin'ny fiainanao. Tsy alao ve arina? Amen. Tsy alao ve tena hoe manapa-kevitra androany tena amin'izay anidy ny varavarana. Halleloja. Tsy mana fotoana ela intsony tsika. Mila mandray fanapahan-kevitra tsika. Amen. Anompo an'izy ianao, tompony izany ao anatin'ny tempolonao ao. Amen. Membena mandrakariva. Halleloja. Rehefa tena voafatotra amin'izay tsika isanao, tsy afaka intsony fa tena hoe eo amin'izay tena hoe mila délivrance tsika. Mila mpanompon'Andriamanitra tena hoe afaka navitra tsika ao anatin'izany. Halleloja. Mila communion lalina miaraka amin'ny Jesosy amin'izay tsika. Tena hoe manapa-hevitra. Raha misy fahazaran-dratsy mbola tena tsy vitanao miala amin'izany, mitokana. Amen. Mifadiana. Halleloja. Tia ny afatra kely tena hoe entiko amaranako azy. Ao amin'ny Timoty 2:2-4. Izy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe miaramila ozy izy manafika dia tsy mba mahay maningotra amin'ny rahan'izao fiainan'izao mba hafa mba nino fa mba hafaly izay ny fidy azy sy ho miaramilany. Halleloja. Miaramilan'i Jesosy tsika sianao. Amen. Fidy anao izy mba ho miaramilany aniny hiady an'ilay andrinan'izao tontolo izao teo. Amen. Io andrinan'izao tontolo izao io efa eto izy tsika. Tondra zavatra betsaka io tena hoe tondra olana maro eo amin'ny fiainantsika sianao io. Raha ampidirinao anatinao izy dia ho tafiditra ao, fa afaka ny tsy ampidirinao ihany koa io. Tiako tsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Mangataka anao hitsangana. Raha fantatrao fa misy ao anatinao ao an'izay andrian'izao tontolo izao ny fotoana tena roasy izy. Raiso ny lakile ny ambavanao roasy izy amin'izao fotoana izao. Asandrato ny vavakao. Raha androaka an'izany tsika tsy vitany tena hoe vavaka
mora fotsiny fa tena mangataka amin'ny vavah mafy amin'izao fotoana izao. O rakarasala sorapa ray masina tsara indrindra saotra anao indray izay tamin'ny teninao androany izay tena hoe mare tokoa andiny teny izay ary fantatra ihany tokoa rehefa hazaran-dratsy tonga ao amin'ny fiainanay dia mety nisy varavarana nampidiranay ihanyizany. Androany tena mandaza Jesosy tena le andriana izao tontolo izao ireo dia voly Satana mety tafiditra ao anatinay, tafiditra tamin'ny alalan'ny masonay, tafiditra tamin'ny alalan'ny zavatra nenonay, tafiditra tamin'ny zavatra nataonay, tafiditra tamin'ny alalan'ny nalehanay. Toerana lehanay tena tononona amin'izao fotoana izao miala izany tsy hanjako amin'ny fiainanay intsony. Sorakato yabayakaya sarasho. Yarorazo. Tiaka ihany koa ianao hangataka amin'ny fanahy masina, ny afo ny fanahy masina andiony ao anatinao amin'izao fotoana izao. Rarasarabarashoraba. Yarokaraso ny afonao ihany koa fanahy masina mangataka an'izany izay amin'izao fotoana izao tena nandio anay, andoro ny ao anatin'ny fisainanay lalao izay mety hoe endrikendrika izay mety zavatra napetraky ny Satana ao mety hoe tsy afaka misakao rakaya sorasaraba. Yarora angatao ihany koa ny rahan'i Jesosy amin'izao fotoana izao anadio anao tanteraka. Yarora sarabaraka sorasaraba. Raha anao Jesosy ny angatahany anadio an'izany ny atao anatinay mba adio izay raha ahafahany Jesosy indray hiditra ty anatinay ahafahany mba hatamana ny fanahy masinao ihany koa ary hanoeranay fakapana maro isan-karazany. Tiaka anao hiverina indray an' Jesosy amin'izao fotoana izao. Resy izy ny tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana, izy ny hitondra an'ilay lakile eo amin'ny fiainanao ary tsy avoa izay hidiny tsisy hamoy intsony ary izay voainy tsisy hanidy intsony. Alleloia. Raha saratra raiso indray Jesosy amin'ity andro rety io avozy indray fanoloran-tenanao. Androany Jesosy tena mandray anao indray izay. Raisinay indray ianao tompo sy mpamonjy fiainanay manokana ary tena ianao mihitsy ny tompo izany Jesosy tsy ianao izay tiana intsony izay fa mba izay sitraka ao ho tena miaramila anao tokoa izay andresany andrian'izao tontolo izao, andresany fakapana maro ety amin'izao tany izao ka tena mba hoe ahafaly anao amin'izay ho miaramila tsara afaka hanompo anao amin'ny anaranao Jesosy ny anaovanay izany vavaka izany. Saotra tompo malalo. Alleluia. Amen. Mazoto toerana. Alleluia. Afaka mipetraka tsika re. Alleluia. Zarao fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao nareo. Matetika tsika mantsy rehefa marina vao mifampizara ny fahatsaran'Andriamanitra. Fa mba fotoana izao tokony rehefa miona dia sady mantsy sady fijoroana vavolombelona hoe ianao miteny hoe ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao Alleluia. Dia ohatr'izay koa le misoety eo an'ilay olona ianao hoe ary ny fahasoavan'Andriamanitra koa no atoy izao anao. Amen. Ny afantarana fa eo Jesosy dia misy fahatsarana mitobaka eo. Amen. Izay mahatonga anazy hoe tao edena rehefa nanamboatra izy dia ny teny farany lazainy dia hoe hitany famaninana tsara izany. Alleluia. Fahatanterahany fahatsarany zany. Tena Andriamanitra izay jerentsika dia amin'ny filazantsarany toko fa 4:7. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy: ny haniko dia ny manao ny sitrapony zahay na ny iraka sy ny mahavita ny asany. Amen. Tantara kely anankiray ny ainako le izy dia zaraiko aminareo misy fotoana le ohatra dia hamonjy sekoly ohatran'izao dia ny ambony moto eny dia misy hira anankiray zay fa ohatran'ny hoe mampantanterana foana isaky ny dia hanompona hoe isan'andro. Ataoko le izy ny ambony moto dia vao vita fotsiny le ligne avy aloha dia eo mandinika ny tenako le hira le hoe mo misy vaety iriko mihoatra anao. Vao vita izay dia mandiny tena hoe tena zay marina ve le izy hoe tena iriko marina ve Jesosy. Ary zao raha antany zao zaho hoe misy fotoantsika misy manontany inona zao zavatra tena tianao indrindra dia inona zavatra ataontsika orinan'izay misaintsaina maro zany mieritreritra hoe inona moa zany le izy. Maro za tsy marina aloha sao zay za rery ny ohatran'izany tsika rehetra ohatran'izany misaintsaina fa ny tena kristianina dia jereo amin'izay ty ten'Andriamanitra ty ny fandraisa lesany Jaona 4:34 hoy izy Jesosy: ny aniko dia manao ny sitrapony raiko
misy taontsika zatra n'le fitaizana ataoko hoe tany amin'ny fianarana no lasa hitondrantsika amin'ny fiainam-panantsika amin'ny Kristy. Alleloia. Zarintsika hoe rehefa antaniana zavatra anankiray dia mampiasa saina, izay vao mamaly. Fa ny ao amin'i Jesosy tsy izay, tsy mampiasa saina fa mampiasa fo am-pankatoavana dia mandeha. Verina amin'ilay tenin'Andriamanitra amin'izay ny hany koza izy, izany hoe ny babahan'i Jesosy, izany hoe le iainana isan'andro, izany hoe le andavanandron'i Jesosy dia ny manao ny sitrapony izay naniraka. Izy tsy ny teny hoe ny mahatakatra ny sitrapony izay naniraka, fa ny manao ny sitrapony izay naniraka. Alleloia. Lavitra be ny elanelana ao anatin'ny hoe manao zavatra anankiray sy ny mahatakatra. Misy fotoana rehefa mampianatra ankizy kely, ny hira taloha, dia vetivety kely le ankizy kely dia mahay le zavatra tianao tongavana. Ary rehefa mampianatra ely lehibe, lehibe koa vetivety kely amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Fa fotsiny ao anelan'elan'le fotoana ahaizan'le lehibe sy le kely misy mahasamy hafa azy. Lehibe tsy maintsy mametra-panontaniana hoe ahoana moa zany ny atongavany ohatran'izao. Fa ny ankizy rehefa mianatra dia tsy manontany fa tonga dia ataony le izy, dia tonga dia hainy. Hitanareo ilay izy? Isika indraindray lasa tsy maintsy hoe takatry ny saiko vao ataoko. Nefa miaraka amin'i Jesosy ianao. Tenin'Andriamanitra nefa milaza hoe ny fihevitra maninona? Tsy fihevitrareo. Tsy omby ao amin'ny lohanao mihitsy ny hevitr'Andriamanitra. Na tena hoe 10 metatra raha ny sakan'ny lohanao, dia mbola tsy omby ao ny hevitr'Andriamanitra. Satria tsy isika hatakatra, fa isika hanaiky hankatoa. Jereo tsara mihitsy misy mila fitandremana be ny resaka fahatakarana. Indraindray ny fahatakarana mametraka anao hiavinavina, ka mametraka anao manana zavatra mihoatra noho ny hafa. Dia nefa ny tena marina ny anisan'ny fiatombohan'ny ministera na Jesosy na ny mpianatra dia tsy fahatakarana fa fisokafana. Tao jerentsika ny tonga dia resaka eto tenin'Andriamanitra dia vakiana rehefa tonga any an-trano. Ao Mateo 7 any amin'ny andininy farany any tsy mitohy amin'ny Mateo 4 andininy 8 dia tantara manokana Mateo 7 fotoana nanaovana batisan'i Jesosy. Misy verité ao tokony diniantsika fa rehefa natao batisy Jesosy dia naninona? Nisokatra ny lanitra. Alleloia. Dia Andriamanitra ray ny teny. Dia naninona ny fany masina? Naninona? Nidina ny fany masina sa Jesosy nanakatra? Nidina ny fany masina. Alleloia. Romana 5 koa milaza an'izany. Ny fany masina izy mampidina ninona? Fitiavan'Andriamanitra. Mampidina ny fany masina. Fa tsy ianao no manakatra. Le exemple fahatelo, asan'ny apôstôly tamin'ny vanim-potoanan'ny Pentekoste. Rehefa feno ny fany masina dia tsy hoe teo amin'ny plafond teo dia izay navita ny saoty avy indrindra no nahazo aloha. Alleloia. Fa ny fany masina dia nidina. Alleloia. Tsy fahatakarana fa fisokafana. Misy fotoana any amin'ny Mateo 7:20 andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nanontaniana dia hoe ngano nareo tsy mba mandoa hetra dia nanontany Petera dia niteny Jesosy. Zao izy andiny 7:20. Mateo 7:20 ny andiny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa andao isika mana fotoana azo izy ka dia makanesa amin'ny ranomasina ianao. Dia ka manjonoa ary raisy izay hazan-drano azo voalohany. Ka rehefa sokafanao ny vavany dia hita vola sekely eo ianao. Dia raisy izany ka omeo azy ho avy amiko sy avy aminao. Amen. Olona mpanjono irahana manjono manokatra vavany trondro. Olona efa nanjono 4 taona fa raha nanontany izy hoe tsy takatra izany, tsy tanteraka io. Mahatonga ny zavatra tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika tsy mety tanteraka satria ianao te hampiasa an'ity. Ahoana moa ny ahafahanao mahazaka an'izany ranomasina misokatra izany? Hatramin'ny androany ary ne manamboatra vagy ina moa zany artificiel le mandany courant vagy ny amboarina. Fa ny Andriamanitra tsy vagy ny amboarina fa sokafana io rano io. Alleloia. Araka ny teny pasteur Adjadeo Zakaria 4:6 tsy amikerina patanjahana fa mifanahiko Jehovah ray. Satria tsika zatra nampiasa herin'ny testamenta taloha dia tsika zatra mbola tady zatra mpiasa herin'ny testamenta vaovao herin-tsaina, herim-patakarana, compréhension divine. Tsy ilaina ianao matakatra fa ilaina ianao misokatra.
olona obéissant tediavin'Andriamanitra fa tsy olona intelligent. Alléluia. Zay mahatonga anazy ny vidy mpianatra tsy tao anatin'ny kotin'ny olona hoe avaram-pianarana izy rehetra, fa atao anatin'ny kotin'ny olona hoe afaka misokatra mihaino anazy. Nomena zavatra anankiroa ianao, andrenesana zavatra anankiray, sofina roa, enona teny anankiray milatsaka. Zany hoe tian'Andriamanitra ianao hiprendre attention tsara mihitsy 2 fois plus ny amin'ny zavatra renao indray mandeha. Tsy ianao atakatra fa ianao misokatra fotsiny. Alléluia. Fotoana zao mianatra tsika hoe ahoana marina le miaraka amin'Andriamanitra. Le miaraka amin'Andriamanitra ne sarotra ho an'ny olona mampiasa saina fa mora ho an'ny olona misokatra ny fony. Hoy Jesosy hoe raha tsy miverinao ohatran'ny zaza nareo tsy ahita ny fanjakako. Ny zaza tsy hoe efa nianatra baka plus 20 any ekibo mamany, fa misy antony zay mahatony teneniny satria ny zaza tonga dia misokatra, fa isika indray te atakatra be mihitsy hoe dia jereo tsara fa misy fotoana fitahan'ny saitsika isika rehefa manompo. Satria ohatra hoe ataoko hoe comptable ohatra ny asako tany alohana resako an' Jesosy. Efa amin'izay nandray an' Jesosy dia rehefa hiasa asa fanompoana dia iny référence sainao mbola tany ivelany iny ny référence hoentinao ato anatiny hoe ty comptabilité ty efa haiko fa aloha mba zany andraikitra an'io tsy voatery zany iza mimpamorehitra dia iza mpitambola tao amin'ny apôstôly. Alléluia. Matio mimpamorehitra, Jodasy mpitambola. Tanao fa tsisy idirany, tsy tio fa ato obéissance. Mila mianatra tsika tena hoe mankatoa an' Jesosy. Alléluia. Ary io fankatoavana io raha vao mihetsiketsika be ty fonao ty dia mafy be io. Zay hoe anisan'ny tombony bienfait ny vavaka mialohan'ny fotoana izay aniran'Andriamanitra anao hiasa dia ty zavatra anankiray ty. Ny sportif professionnel de haut niveau zao mampiasa an'ilay izy satria tsika zanak'Andriamanitra mety hoe tsy manao an'izay satria tsy hitatsika le ataoko hoe tsy mamaky baiboly na tsy mihena le ten'Andriamanitra dia lasa alain'ny olona ny amin'ny sehatra hafa. Misy zavatra anankiray zao fanaon'ny ataoko hoe coach sportif, ny sportif tena le haut niveau reny zany 10 minitra alohan'ny akarany sur terrain dia misy régulariser ny respiration. Ao anatin'ny 2 minitra izy manao respiration anankienina fotsiny ihany dia ty izay ataony ao anatin'ny 10 minitra. Ny zavatra hoentiny izay zavatra izay na sous pression be ary izy dia calme be foana. Hitanareo zay mahatonga ny hoe na dia akaiky be ary le mpijery sy le mpanao sport dia misy miorakoraka hoe ny sainy tafapetraka satria nisy fifantohana meloha. Zay zavatra zay nefa le nitenen'i Jesosy hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Na anao asa fanompoana efa mahazatra ana ary za, alléluia, dia tsy saiko ny ampiasaiko fa fankatoavako ny zavatra nitenen'i Jesosy hoe mila mivavaka satria amin'ilay fotoana hivavahako misy fiadanana ampitoerin'Andriamanitra eo. Jereo tsara fa raha tsy ampivavaka anie Jesosy io vao misy fariseo miteny anankiray hoe tsy izy ianao hoe mety longolongo be lasa koa zany tsy azo tenenina mihitsy lisa satria ampivavaka izy. Alléluia. Ary tadio tsara fa ny fiatrehana olana tsy eo anatrehan'ny olana fa ny fiatrehana olana lavay. Jesosy rehefa hiatrika ny apitsony iny ny alina izy mitokana miaraka amin'Andriamanitra ray dia ty anontany antsika hoe izy firy amintsika nitokana maly alina ny atrehana n'ity semaine ity. Sa hoe latsinainy dia sao dia reraka be ny ampiasana sa sao dia misy serina be rehefa azonareo ve ny tiako tenenina. Alléluia. Tsy eo anatrehan'ny olana ianao rehefa hoe hanao sport ny olona anankiray enim-bolana farafahakeliny ny sport ny atao ny ina moa zany ny kotrana intense. Alléluia. Farafahakeliny zany fa talohany io izy efa nanao le sport fa tsy hoe enim-bolana dia vita io. Ohatran'izany koa ty andavanandro ty androany ty aza mieritreritra ianao fa mivao azy io nefa ianao tsy ampivavaka. Ataovy mitovy amin'ny motivation anao ny ainga tany an-trano dia hivavaka, ny motivation anao anoia le vavaka miala eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy hoe efa vita ny kotahako androany hoe tena efa mivavaka nandritra ny adiny roa ny ambiny iny amin'izay ataoko amin'ilay fanaovana azy. Tsisy vokany io raha zay. Tapao ny hevitra rehefa hiaraka amin'i Jesosy hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany. Alléluia. Tsy mampiasa an'ity. Tsy possible mihitsy izy mpanjona dia ambony rano. Raha nampiasa an'ity izy tonga dia ary vao nampiasa an'ity izy tonga dia niletika. Jereo ny filazantsara io fa niza nampiasa kôkô. Na ranony zany io na le karepoka tsy mandeha zany io fa mampiasa fankatoavana. Amen. Aoka ny fankatoavanao hialohan'ny heveranao hoe fahatakarana.
na tsy azonao arany tsika ne mazoto miran'izany mihitsy na tsy fantatro azy fa raha vao misy zavatra tsy fantatro hoe tsy ataonao nefa Jesosy maniraka anao tiatsika le mira satria ohatra ny anesteziana zany ny fotsika rehefa miran'izany hoe anao manontolo aho fa vao mivoaka eo raha vao tsy mifantoka amin'i Jesosy dia an'olo-kafa indray ianao tandremo ny hypokrizia miaraka amin'i Jesosy rehefa tena hiaraka aoko faty antoka izay tokony ho faty antoka satria taimboraka ireny fa rehefa hiaraka aminy afoiziny zavatra rehetra izay le hoe tsy misy zavatra tsara zany azo mora foana mila sakrifisy ny zavatra rehetra ny famakina tenin'Andriamanitra mahagaga fa nizaniza vao misokatra eo dia manoka ho azy surpassé iny alleloia manokatra boky hafa ianao tsy maninona mihitsy io fa vao misokatra io baiboly io tonga surpassé iny alleloia amin'ny anaran'i Jesosy mialy zany satria ty sainy ty zay ne mahatonga ny hoe tenin'Andriamanitra jereo tsara mihitsiny misy taontsika mamaky tenin'Andriamanitra fa tsy azonao le izy zay mihitsy ny programan'i Jesosy satria tsy ianao mampiasa saina fa raha vao mamaky indray mandeha ianao ka azonao io dia lasa ianao mandeha azoko amin'izay le izy fa andehanao lakosia fa fifantohana ny antony mahatonga an'io misy abstraction manjavozavo mba hahatonga anao hitodika makany amin'Andriamanitra ny zaza rehefa misy zavatra tsy azony anankiray dia makany amin'ny ray aman-dreny izy manontany hoe ahoana ny fanaovana an'ity rehefa misy zavatra tsy azonao dia andrasan'Andriamanitra ianao anontany hoe ahoana ny fanaovana an'ity amen hitsangantsika alleloia vavakintsika Jesosy eo misaotra anao zahay ny amin'ny fotoana izay mbola nomenao anay indray Andriamanitra nafahanay niaraka teto daoka ny fahatsaranao Andriamanitra nitobaka eo amin'ny tsiraray avy ampianary zay tena olona mahatoky anao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy aoka tsy eritreretra zay hoe ampiasa ny sainay vao anaraka anao na ankatoa efa tsy fankatoavana ny fametram-panontaniana ny fanirahana Jesosy fa ny atao hoe mankatoa tena tsy takatray tsy fantatray arany fa maniraka ianao dia mandeha zahay aoka ny olona ny tsy fankatoavana rehetra hiala amin'ny anaran'i Jesosy ary araka ny teny izay nampidorenao mpanomponao teo Andriamanitra tsy sokafanay mihitsy ny varavarana ho amin'ny zavatra tsy ankasitrahanao fa mikatona io amin'ny anaran'i Jesosy alleloia ho an'ny fahaverezana rehetra sy ny fahalotom-pitondratena sy ny fisainana tsy izy sy ny zavatra tsy tokony jerena sy tsy tokony inona fa misokatra io ho an'ny tenin'Andriamanitra irery ihany izay hitondra fahazavana sy fananganana ho anay satria ianao mihitsy ny laza fa efa madio raha teo ianareo noho ny amin'ny teniko amin'ny anaranao Jesosy mankasitraka izay ny amin'ity fotoanandro an'ity izay nomenao indray amen afaka mipetraka tsika dia tsika anao fanatitra raha sitrakareo alleloia zareo indray ve mifahasoavana alleloia azadino fotoanantsika raha petsy sekoly fanasitranana etiany sekoly amin'ny laribia fitahim-panasy fanambiana toetra izay tena anasainy antsika foana mamaky tenin'Andriamanitra fa tsy miandry sekoly aty vao mamaky tenin'Andriamanitra tsy hoe sekoly aidez-moi fa isan'andro ianao mila mamaky tenin'Andriamanitra any an-trano any eny ambony tomobile mahafinaritra be fa rehefa manenjika taxi be miazakazaka iny ianao dia matetika eorinan'ny taxi be misy tenin'Andriamanitra sady miazakaza vakio iny alleloia amen naiza misy vakio dia hiaino dia hianaro miaraka amin'i Jesosy mety ny fotoana rehetra ahafahantsika mandroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra Andriamanitra efa tsy mitoetra ao anatin'ny andro fa mitoetra ao anatin'ny fonao hitsangantsika ame voninahitra an'i Jesosy Kristy raha tsara indrindra masina mandrakizay misaotra anao zay ny amin'ny fahafahanay niaraka tetondray misaotra ny amin'ny sekoly izay tena sarobidy anay ny rahana teto Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mankasitraka feno sahady ihany koa ny hafahafanay hiatrika indray ty herinandro ity misaotra ny amin'ny fahafahanay koa mandray anjara amin'ny fanatitra voninahitra ho anao Andriamanitra ny fonay ny tena fonay ho anao Andriamanitra reny dia famantarana fotsiny ihany Jesosy fa ny fonay tena efa fonay ho anao amin'ny anaran'i Jesosy alleloia raison'tsodrano tononiko amin'ny anaran'i Jesosy fa izy aloha sy hitarika anitsy ara-namboatra anao tsy diso lalana ianao amin'ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary alohanao izy amin'ny fotoana rehetra ny fonao dia voatokana ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen zareo mifahasoavana fa mifahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa mifahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo amen tahiny Jesosy daholo tompoko aza diny mihaino radio atsika 90.8 FM peace daholo